kosa no anatotosa ho anao anio alina. Fahatsiarovana tsy mety maty. Tantara indray miaino nosoratany Ary Vololona. Velon'ny Niony, Nicole, Daniela, Jacques, Alain. mandray feo Lovatolotra Andriamanana. Dada Yandy, maharaina izy zany a. inona ny mahagagasy tsy tadidiny se anga fa fomba mahazatra ny fomaraina sahala amin'izao. Ny fomba nahazatra hatramin'ny fahaveloman'ny tompoko vavy tehirezy zao tamin'izany izay roa niaraka nandeha nitsangatsanga tonga hatrany amoron-dranomasina rehetra tany nifoka-rivotra madio. Tsy tonotomany Dada Yandy. Zavy tsy mitomany akory fa iny ranomasim-pahatsiarovana Arsea. Aoka izay rery Dada Yandy a. Mama Tereza nge ka tsy antena ny heverina intsony ka tsy aleo izay mahasoa sy mahafinaritra ny saina ho eritreretina. Marina ny tenin'ny sery manoa kanefa kosa amin'ny maha olombelona nofo sy rano tena dia tsy mety ny saina fa mahatsiaro ny lasa foana. Ny fahatsiarovana Arsea tsy mety maty a. Na izany aza rery Dada Yandy aza dia be eritreritra loatra. Eny ny vahoana ho ary manoa manahoana tokoa moa ny elanelana misy antsika sy ny fasana nandevenana ny tompoko vavy. Anatitra voninkazo ango ianao? Efa akaiky tokoa manko ty ny fotoana fanaterana voninkazo. Tsy izany loatra fa hoana? tsy andro izay fotoana fanaterana voninkazo lazainy se zay a. Ny ahtoany eritreritra zao dia hoe anatitra voninkazo isaky mahatsiaro ny tompoko vavy. Mahavatra kosa ianao raha izany a. Anatitra voninkazo isaky n'izay mahatsiaro. Zay indrindra. Lavitra ngery Dada Yandy ny toerana iny. Tsy any ny olana Arsea. Dimy taona nge zay ny lasa ary manoa hita an'se tsara fa fotoana visy tao aorianany nahafaty azy ireny dia lasa nitady ravinahitra tany amin'ny sisiny tany. Zany tokoa moa. Dia izao indray vao tafaverina eto. Na izany aza tandremy ihany rery Dada Yandy a. So mba hiatraika amin'ny fahasalamanao nge zany fikasanao zany tsy mbola mbana natitra na dia tahona rozy tokana teny amin'ny fasana ilevenan'ny tompoko vavy tehirezy ange Arsea hatramin'izay eno a. Lavitra nge nefa ho ay ny toerana iny averika aminao ihany zany. fa aiza ho aiza tokoa moa le izy Arsea. Tena tsy tadidinao tokoa ve? Ha so dia mba ho very ihany ary ianao tika. Nahoana no very zah anga zazakely na dia ataoko aza fa indray mandeha mba nandeha tany amin'ny toerana nandevenana ny tompoko vavy iny. Tsy ho very kosa rehefa tena atorony se atsara ny lalana ka indray mandeha fotsiny tokoa moa zany ianao no nandeha tany amin'iny toerana iny. Zay indrindra izy mantsy tsy maintsy nalevina tany amin'ny fasan'ny zareo satria za mbola nambady. Za kosa inona ary mahamenatra anao amin'izany? Fomba fiainana nge zany Dada Yandy. Fantatry sy hainy angamba ny antony nandevenana ny tompoko vavy tany amin'ny fasan-drazany zareo. Ka toa anaovany se resaka tsy milamina resaka tsy milamina ahoana kosa zaniko. Fomba fiainana ho azy zany tokony ho eritreretinao tsara. Mama Tereza raha teo tsy hoe lasa nahatsaka akory ka andrasany hiverina. Ianao raha teo koa ty olona mbola tanora. Reto rozy tsara tariny ety ny andreo Oka aloha ahoana? Ameo aty atao anaty vazy fa somalazo reto izy ka rozy ho ateriko any amin'ny fasan'ny tompoko vavy tehirezy reo dia atao inona aty ka? Fangato antranoko no milevo ny tompoko vavy tehirezy. Saza masika mora bakoly raza mitsavitsavoka sahala amin'io ka. Ianao koa be fihetsiketsehana sahala amin'inona fotsiny tony tsy mifanana atao tsara. Tsara fanahy aminao foana nge
nareo no ohatra ny sakay kely rano asa mandrinona nga mana fotoana tsinona ny toetranao e mba jereo ange ninona firitaony zao nahafatesan-dra Terezy vadinao tsy hity zay adinao fa arirarinanao foana momba antsika arirarirako ahoana kosa e de tsy mba mahafapo anareo ve akiny fa hatongavako mitsidika anareo tahaka an'izao a tsy izany ny tadiaviko ry Andrea inona tokony miara-monina amin'izay tsika miraitra nytony mpivady rehetra e atao ara-dalàna ny raharahantsika ny raharahantsika fa tsy mety gasy ve ianao e atao ara-dalàna ny raharahantsika ka inona indray mba lehilahy lehibe sy vavy lehibe sala amin'izao ihany kanefa de isary adala tahaka izao foana mandavataona aiza kosa ny de hoe isary adala e tamin'ny fo madio tsy misy pentina ny faneraserako taminao hatramin'izay ka mandraka androany ianao angamba ny manana heritreritra ny isary adala fa tsy za za ndray raha tsy hoe tsy mahafantatra ny toetranao ako fa za moa maninona e matoa angery bakolo tsy mbola miditra lalina amin'ny raharahantsika de misy ampy ao e Andrea aza miala olana e raha zay 5 taona na Alasandra Terezy zay tsy misy tokony ilazanao an'izany tsony hoe mbola ferivony ianao hita fa zany ny marina ko 5 taona de tsy ampinona ny fotsiny sainao ve zany fotoana efa ela be zany tsoro ny marina ry Andrea nanaiky sy nanaraka ny sitraponao foana ange hatramin'izay e ankehitriny kosa leo tofoka sy boboka milangy anao bakoly bakoly eno hoe ange aloha e tsy te lalan'izay alaolanao tsony e tsotra ny teniko tapao ny hevitrao ka na ianao androso de tanterana ny raharahantsika na ianao hemitra de adino manomboko izao no momba amin'ny bakoly rehetra andraiky osa nandeha nanatitra voninkazo any anga ianao ry dada Iandy tena nahoana ny tany ka inona nefa no azoko lazaina amin'izany hoe se tsy mbola amin'izany mihitsy zao ny saiko tsy azoko fa inona ny tiana ho lazainy tsy mbola mieritreritra an'izany hatreto hoe marina fa efa ela amin'ny maty tompoko vavy saingy vo maika ange tsy mazava zany nanontany anao ateo hoe nanatitra voninkazo any anga ianao de eno ianao to tsy mifandray tampoka indray nefa le resantsika ka tsy izany fa ohatrany tsy de ao tsara ary se tsy ao tokoa ianao zany ka za nefa mba te hamantatra ny dianao taniko lavidavitra ihany mantsy ny lalana iny tsy nisy olana ka tadidinao tsara ve nefa ilay fasany etre ka nahotam-penana aza ny masoko fomba hoana no anadinoko ny fasana nandivenina ny tompoko vavy Terezy fa tena ara-dalàna kosa aloha ilay fasandrazan zareo na vitinareo na vitanio zany ve ho ianao tena lehibe le izy ka ao moa zany no milevina ny razam-benareo ie mazava ho azy fa ny avy amindra-mamanao ny mampalahelo ary se de izy tsy mba azoko nentina tany amin'ny fasandrazanay mety efa fantatsiaina angamba fa za efa nanambady talohan'ny nanambadiko an'ireniny se milevina ao amin'ny fasandrazanay ny vadiko voalohany io efa fantatro zany ka amin'ny fomba ahoana tokoa moa ny ampiarahanao toerana azo roa reo faniriko nefa ny raikarandoha amin'ny tompoko vavy Tereza ry se tena tianao tokoa moa zany izy iny tsy mbola nyty olona sahala mitiavako an'ireniny se hatramin'izay nahafantarako ny atao hoe fitiavana fa hono ary dada Iandy nahoana moa ianao raha maka namana amin'izay namana anao inona vady reny tiako lazaina amin'izany ry dada Iandy tompoko vavy ange ho tsy hoe lasa natsaka ka andrasany viriny ka tsy aleonao maka namana amin'izay tena tsy ao anatin'ny programako mihitsy kosa aloha zany se fa nahoana kosa anambady indray ve ie ohatra ny manahirana ny saiko ka tsy hitako izay manahirana amin'izanyko sa ve ianao efa maty vady indrony no mampieritreritra anao ohatran'izay ohatrany sa zay ny tena mariny ny tena marina ary se de tsy mba ambinina vady aleoko ihany mijanona amin'izao ka mafy ange zany hoe mbola ty nefa de ny lozany marina aloha zany fa na izany aza mieritrereta tsara ihany tsy tsara hono mantsy raha irery ny lehilahy
ndry fa nilatsahany fanahy masina naninona ary tony ty André fanahy masina hoana zavatra mbola tsy hitako taminao zao ohatra amin'izay nifankalalantsika ko ninone tsara tare tokoa aloha reto izy pika fotsy fa ny anitsiny ny kely de reto izy fotsifotsy ny fotsy mantsy lokon-dranomaso ny mena kosa loko milaza fitiavana Dorothea tsy maninona izany ry André na fotsy io na mena na mavokely na inona rehefa tsy manadina ahy aloha de izay ny zava-dehibe amiko zao akery Dorothea vasy lehibe mihitsy zao vao antonona ny reto Dorothea ireo piky reo ange ka na maninona reo na maninona tsy olan'izany amin'ny Dorothée le profitiavana ny menilany no tena zava-dehibe mampiotana ny foko sy ny saiko ry André reo piky reo angery Dorothea ka tsy nentiko ho anse akory fa ateriko eny amin'ny fasan'ny tompoko vavy Terezy de atao inona ty an-tranoko reto ary fasan'ny tompoko vavy angano tranoko atenao no mitondra voninkazo azy tsy zany rehefa mafana loatra ny andro de tsy afaka anatitra ireo zao maraina zao de ny tranoko nitadiavinao metrana an'izao fako sy zordira rehetra zao vao teo kosa ve kinareo no nanasoaso an'ireo piky reo ka nahoana ny lazaina sahady fa fako sy zordira azafady rery André tafahotra loatra ny teniko mialatsiny de sy fanantenana loatra mantsy malahelo ny foko mahita an'reto pika tsara tare reto ny maty tsy mareninina indray ve no andaninao vola ry André andrery Dorothea zany nefa nasilaka mofo ray aza tsy nentinao aza mba miditra amin'izany kosa kirdoa tsy efa impiry nitondra anao ninana tsakitsaky tetsyteroa moa efa niara-ninana vary sy loaka tany amin'ny hotely koa azy sika tsy tadidinao ny fitiavanao no ilaiko ry André fa tsy izay tsakitsaky na vary sy loaka tsy mbola nisy porofo nafatarako fa ty ahy ianao fa zao fahatongavako aty aminao zao tsy mariky ny fahatokizako anao ve zao fa porofo fitiavana ve zany aminao mampalahelo ny foko ange ny mahita an'reto voninkazo tsara taretso ahy reto akory aza malahelo rehefa mbola ho avy ny fotoana naterako voninkazo tsara tare ho anse inona tsara mbola ho avy ho any anjaranse so de mba heverinao fa isan'ireny vadinao efa maty reny kosa ary raha tsy loatra kosa ny fandraisanao ny teniko aza mba mieritreritra ny anatitra voninkazo akoa aloha raha mbola velona ny aiko vola omena raha masa vola eno vola hividianako izay teko sy ny mahafinaritra ka aleo manaraka fa mbola tsy misy mihitsy zao atiako ary oka aloha andeka andray loza koa zany raha olona taky nokakerin'inona tampoka teo izy navelany eto ambany reto voninkazo de ataoko inona ary zany reto ariko ny anaty dabapako reto fa so mampiditra andro reto ahoana tsara hoe ry bakoly tia matatra an'izay tena hevitra ao aho tsoroko aminao ry bakoly fa tsy mbola nieritreritra n'izany resaka fanambadiana zany mihitsy aloha hatreto fa nahoany ka mbola sahirana ako inona ry manahirana anao tsy ikody tsy ikala eritreretina ka sahirana maninona ikody sy ikala ihany angamony tokony ho eritreretina aminao ny adidy sasany zany jerena fotsiny adidinina koa ndray amandrenao efa tsy misy eto tsony ndratapo aminao kosa olona mavita tena daholo tsy vita nresaka ange ny fanaovan-draha raha amin'izao vanim-potoana iainantsika zao ry bakoly tsy maintsy anasa olona ianao sa ianao mihevitra fa hojerem-potsiny izy ireny rehefa tanteraka ny fanirianao tsika angery André tsy hanao fandanipony atao tsotsotra ny raharaha zany hoe ny fianakaviana izay tena tsy azo ialana avy amintsika roa ihany ny antsony de miampy ny vavolombelona de zay ary nikojakoja isan-karazany toy ny hoe fitafiana ohatra sa everinao fa vita ny vorokitsay fotsiny nefa andro ray toazato io azo atao tsotsotra ny raharaha rehefa tena vonona ry André zany ve de mba izy tsy aloha tsy manao toy izao manao zavatra zara fa vita tsy misy tony tsotsotra re oka mihitsy aloha ka oka mihitsy aloha ahoany oka mihitsy aloha aleo ilamina de rovina ary zany tsy fantatro tsory ranga marina tsy mazotona nambady ay ianao satria misy olo-kafa miaraka aminao tsy misy an'izany rehefa ianao tia koa tena marina ange zany aza manao marim-bilana eo fa tsy tiako marim-bilana ahoana koa tsy menatr'olona
raha tsy hoe tsy mahafantatra ny toetranao a hitako daholo ange fihetsika eo teny ampandevenana ny tompoko vaviterezy ireny inona no nataoko ny masinao ilany modiny tomany ny ilany tady izay asolonao azy zany ve ny anao tsy fanalala baraka hita fa zaniko ny tena marina ary bakolo dia zao tsy mbola maina ny ranomasony manoa lehilahy lehibe fa mila hitovy fahaterana aminao zao ve dia mbola hitomany andreniny foana hatramin'izao zany marina fa ianao koa hay zao ary ho any amin'ny manoa dia hotsoroko amin'ny daholo ny momba antsika aza makany ho hitanao zany izany dia davinao atao kilalao sy fandaninandro eto fotsiny zany moa andray ry André fa taizy ty ianao no misombovoka taky ty ka avy namita didy ary misa angamo zao fotoana ny famadihana ka sa ve avy nandevina taiza to tsy mba reko nyrezadrezaka momba an'izany akory nefa ianao avy nanatitra voninkazo teny amin'ny fasan'ny tompoko vaviterezy ka tsy mbola fotoana fanaterana voninkazo nge zao ry André aza sy naresaka be reny amin'izany ry misa rehefa samy manana ny azy ange io zay tokoa angaka anginako fa miosina loatra kosa ty ianao ka lala-tany dia mamovoka ny orana koa ty tsy mbola avy foana mila tsy ho fantatra tsony André fa lasa ohatry ny vazaha vazaha miahoana koa hitako fa vovoka tokoa aloha zany feno hatrany am-paladiako hatrany atapindohako mihitsy jereny ty lobaka ao esory aloha iny dia sasana vetivety ka hoe sorona ve ohatray fa inona mamenatra anao menatra ko ianao nga zazakely tsy zany akory fa tsy azoko ianao ty ka ngamo vo androany any nanasany lambanao ka sao dia tsy maina nge ny lambako lobaka manify kely ty ve dia tsy ho mainy andro mikaina be io ary alefa sao anaty koveta ao aka savonany an-trano loha vetivety otry fa maninona ianao tsy maninona akory ka nahoana aza ny mangovotra amin'ny pararitra tahaka an'io tsy zany fa ohatra ny manahirana aty miboridam-belona ity tsy azoko fa inona nefa manahirana anao efa nyteneniko anao toko ohatra menatra aho ka tsy hitako anie izay tokony hamenatra anao ka raha misy mahita amin'izao ary dia ahoana raha tsy mipataloha ianao dia marina ny teninao zay zao dia voasasa le lobaka mandra-pamainany dia aleo hoe sorondreo volofotsonareo efa be dia be ry reto izy zay mihitsy angely tsy ahavoizako anikala misakely ty izy kosa aloha dia mahakarakary zay olona mifaneraseramiko aloha dia vaky vava mihitsy manimba ny atany rako nyreo volofotsiko ireo marina mihitsy moa lazainy zareoko ohatrany dia efa lahy antitra ery ianao amin'reto izy ohatray ary tomatory ianao zany André tomatory ka ohatra ny mampahazo torimaso le fanafisafinao ny lohako koa zany efa te hiresaka aminao inona moa reo André no misakana anao tsy apaikatra ho vady ahoana fa inona koa ty mampitsamboatra anao ay ve taitra tapoka tamin'ny torimasoko fotsiny aka le resako venina naitra anao sa inony fa maninona eny azoko aneritreritra ihany ny mataitra anao be loatra ny elanela taonantsika tena zay mihitsy le izy marina mihitsy le teninao teo kanefa tsy ny fitiavana akory no mikaoty ny fitiavana mamatotra atsika tianao nge ary André no asa raha mba toy izany fitiavako anao zany ny fitiavanao fa entina izy ty angady sesbektiry dada iandy ohatray hoentiko anadiovana tokotany pasany reto ka anadiovana tokotany pasana so dia mba tsy mety zany ry dada iandy inona ny tsy mahamety an'izany iseka araka ny filazan'ny olona ngeka miantso loza ny fikitikitihana an'ireny fasan-drazany ireny mba tsy misy antony ohatra hoe mikasa mono lamba ny razany efa ao anatiny ao na andeviny finonompo an'izany sea ny loza rehefa ho avy dia avy foana izy
sahala amin'se manadio ny tokotaniny trano fonenan'se ihany io e tsy mitovy zany ry dada iandy a samy tokotany le tsy zany a ny ray fonenany velona ny ray kosa toerana misy ny maty izay tsy tokony ho kitikitihana ntsony za ange tsy hoe hiditra any anaty fasana akory manadio ny ety avelany fotsiny a dia izay ihany aza dia maty ny finonom-poana ho ary se mety ho finonom-poana tokoa aloha ngambany hafa fa raha amiko ny karazan-javatra sahala amin'izany rehefa voalaza fa tsy tsara na tsy azo atao dia aleoko mihitsy aloha ajainy samy manana ny eritrerany nefa ny tsiraray zany indrindra ny a rehefa ataoko hoe mety dia mety rehefa ataoko hoe tsy mety dia tsy mety asanao ariko lehilahy lehibe ianao mahafantatra amin'ny tokony atao sy ny tsy tokony atao ianao raha teo efa vonimbolina ka mahavitabe rery dada iandy a misaotra indrindra fa mahavariana inona mahavariana anao e ohatra ny hoe tsy nateraka tompoko vavy terezy se amin'izany fomba fisainany se zany satria nahoana ka nanana fomba fijery hafa mihitsy teo anatrehany fomba sy ny fanajana azy reny izy misy fomba tsy natao ambany zavatra kosa aloha na raha natsaka ny sy andavany fa tamin'ny ankapobeny dia mitovy zay a mitovy fijery tamin'izay rehetra nataonay zany angamba ny nanakambanaan'andriamanitra anay saingy tsy hita be ihany moa ty fiainany tiako ny andray ny tena tsarovaka mitompoko vavy mama a dia izy tsy mba miaotraohatra raha manam-pikasana zay aloha e tsy mba miempotrempotra izy fa ny azy rehefa zay dia zay mampatsiahany tereza loatra zany resaka se zany ry manoa fahatsiarovana daholo re zany ry dada iandy a fahatsiarovana tsy mety maty raha samy toetsaim-behivavy aloha dia hafa mihitsy tompoko vavy terezy tsy ahitany sahalamy misony a na hitetiny vazatany efatra azy aiza kosy e tena marina ngezany se fa na izany aza tandremy ihany ny atao e lavitra ny toerana ny andro ty migaina mila avaky losola ianao mahita hevitra anatitra voninkazo izak'izay matsiaro izao ndraiky hoe anadio toko tampasana zany mba hanisisa azoko atao aminy sea misy fotoana efa natao atsarovana maty angery dada iandy ka tsy alao ve amin'io fotoana io isika rehetra miaraka manatanteraka an'izany atao inona ry ty angaty sobika be ty ay ve andeha anadio tokotany pasana nandevenina ny tompoko vavy terezy ahy zany indray no afa fa hoana e tsy fomba fanao zany akory ka misy antony matoa atao ie misy antony tokoa matoa ataoko ono ary andre so dia mba misy voakely ary ty sainao ty ka aza dia miteniteny foana moa e mivelona tsy hita izay atao aminy maty efa tsara toerana any amin'ny misy azy indray ny kitikitiana ianao koa zany dia aza gaga raha hitrangatrangan'ny maty milevina ao amin'ny fasana tsy dienao lava io ianao mbola hokendainy any amin'ny mangingina any ianao ataony samy velona ho namany angamo maty lozaloza sahala amin'ny velona ka ataovy ariko ohatrany tsy fantatrao fa ny velona sy ny maty tsy ray lalana tsony maninona moa raha manorom-ponenanao anaty fasana mihitsy ianao ty e sy ianao koa zany dia miavaka tsara ianao amin'izay fotoana izay misongadina ny tsy fahafoizanao ny vady malalanao resaka tsy ray lalana ny antsika e ka ianao ohatra ny mahita tao foanako aza manody ianao ny manjoa aho mba marina mafy azafady rery andrea aza teatranoka ty ianao ny tomany raha malahelo ny vadinao raha voaingana koa moa izy ny maty dia mahafantatra ny ataoko a firy taona ave izay no lasa dia mbola mifendrofendro tahaka izao ianao satria malahelo azy ka tsy te tsy ranomaso nalahelo koa raha ngany ianao fa ranomaso mboay na ranomaso manetsikeloka manetsikeloka fa inona ny eloko nataoko teo taminao ka ranomaso ny olona manenina tamin'ny raha tsy nataonao tamin'ny tompoko vavy ny ianao e inona ozy ianao ary raha tsy nataoko tamin'ny tompoko vavy tsisy vinamiko ny ianao ry andre fantato tsara ny atao hoe andre ka inona ary le raha tsy lazainao fa nataoko e tantarao fantatro fa efa niaraka nareo sy bakolo fa avelon'ny tompoko vavy terezy iza ny lazan'izany taminao ny masoko roa reny nahita anareo fa tsy lazan'olona kory mba sendra tafaradalana angamba izay tamin'izany fa ianao mihitsy angamba ny raty sainako za ndray no lazainao fa raty saina hitako ny vavany bakolo zao mihitsy koa angeny ny laza tampoko ny momba anareo e bakolo ve miteniteny foana izy miteniteny foana
mpinamana tsy nisy sahala aminay sy bakoly ry Andrea. Inona no tsy nitantarainy tamiko rehefa momba azy? Inona? Tsy afaka hitanisa aminao an'izany ahy e. Fa ny tena mampalahelo sy mahagaga dia ny fihavananay sy bakoly rava no ny fahasarotam-piarony aminao. Miadalany. Fa tao inona ty aloha reto angady sy biky reto e. Ka apetrako kely ato aloha reto fa hividy voninkazo vetivety aho. Azafady, intoany fa za tsy mifampirarana amin'ny fanerasera maty. Raha tsy saina loatra kosa ianao ty ka arono aiza moa le voninkazo ndray mandeha iny fa adiniko taty ange iny e. Efa nariko rea. Hoadray kosa ty ianao dia narinao aiza? Jereo any anaty dabapako any. Andray maty a voninkazo mbadiko. Vizanareo André ka lavitra izany toerana le atsika izany. Kely sisitsika dia tonga ka. Inona moa izany tena ataontsika tia lavitra atsika? Atao inona koa reto angady sy biky reto e? Ay ve anadio tokotany pasana ilevenan'ny tompoko vavy Teresy sika ary misa. Anao famonosan-damba azy angay André? Izany hoe tsara kosa izaniko. Zavatra tsy maintsy atao alohan-draharaha rehetra io. misa. André raha mbola misy tokony fanampiana dia aza misalasala fa vonina ny tanana. Fa aiza ho aiza aloha le toerany mbola lavitra be nga? Tsy lavitra tsony ka. Hitanao ty fidinany ty dia misy fiakaran'izay ao aloha kely ao. Mandalo an'ilay alakinininy sika dia avy eo miodina kely fotsiny tonga dia tonga. Tena raha tsy ny fitiavako anao dia tsy nandeha taty mba mariny. Manana an'izay anteherina ntsony tokoa moa za ty e. Ianao no olona azoko hitokina indrindra ry misa. Zany? Tena marina ve zany? Ie, matoa ange mitondra anao miaraka amiko aty sala amin'izao dia noho ny fatokisako anao zany. Tsara kosa zaniko. Fa misaintsaininao tsara ve le resaka nataoko taminao indray mandeha ry? Resaka inona moa zany? Andray André, adinao sahady ve? Ka resaka inona ho aly izy? Noborako taminao nefa ny atao boky rehetra. Vonina nambady anao na anio dia anio aza no atao ndrarahantsika. Ianao ve? Ie. Ho vadiko? Toa ohatran'ny mampiorikoditra anao ty. Ka tsy izany fa ohatran'ny gaga ihany ako. Fa ianao ty ve manany ihany sa manatsafy? Tsy hitako izay tokony hagaganao amin'izany. Ianao tia za koa tia anao. Fa tsy ara-dalàna ve zany aminao e? Hay kosa dia efa toreny soroko aminao ry bakoly fa raha vao nahitanao dia niorona mihitsy ny hodidohako mitsangana ny voloko. Lazao koa fa biby manaikitra anao raha vao mahita anao dia matahotra. Ka ianao nge tsy maintsy mahita lazaina foana e. Hoa tsy misy farany mihitsy ianao. Ianao koa aloha tsy misy hevitra raha ela olana. Tena miala satroka mariny. Mba lehilahy lehibe sahala amin'izao ihany nefa dia trano-dainga. Tia tena loatra ianao ry bakoly tsy tia lala ny fahasarana ny hafa mihitsy ianao fa ny anao ihany ny anao. Lehilahy sahala aminao zao ry André tsy maintsy tafiditra anaty fahasaranana foana. Adalam-behivavy loatra tsinony. Iza no lazainao fa adalam-behivavy? Tsy mba lazan'olona nge fa reo masoko roa reo. Masoko roa reo mihitsy nahitanao nampiaraka. Taiza hono izany ary oviana. Sahanao ve ny milaza fa tsipanao niaraka taminao tamin'iny e? Oviana dia taiza ho ohatrany tsy ho fateriana ianareo mifampitakisina teny an-dalana. Tsy mazava amiko fotsiny dia lay angady sy bika be. Nentina taiza ary natao inona? Voalohany indrindra aloha dia ataovy tsara ao anatin'ny sainao fa tsy sipako ny niaraka tamiko tamin'iny. Tsy sipanao ka nahoana ny ondakodana taminao erizy tao anaty fiara? Ka izay no mba tiany sy mahafinaritra azoko. Hay, dia nanaiky ianao? Ka inona moa ny heriverinao fa tokony nataoko? Aza mba mampiresaka ry André tsy zazakely akory ary nandeha taiza marina moa nareo nitondra angady sy bika iny? Ay ve nandeha namita adidy ry se Adidy? Adidy inona? Soroka bozaka sy nandroaka fako taiza? Nandeha nanadio ny tokotany pasana misy an'ny tompoko vavy Terezy izay tamin'iny raha tsy fantatrao. Hay ve tsara kosa zaniko.
hevitra mety misy aloha mitondra mpanampy amin'ny raha sala amin'izay tsy mpa mihetsiketsika kosa aloha le izy a tandre moary sa mety daladala mahita ny atsara tarehany sy fahaiza miaingo a eno iange aloha ry bakoly a tsy manaiky raha iny mpiasa kely iny nanadonoana sy anaovanao tsinitsinina fitiavako tsy misy andatsahana mihitsy koa nareo ka manahirana marina mafy fantatry tsara sala amposiko nge ianao ry andre reny zao tsy namenatra anao akory ny sary dala niaraka tamin'ny kiala tsy manjary ry a kiala tsy manjary iza ndray zao zany idoro ty fa iza ndre mba nampifakahalalanaareo a no mampinamana anay hay tsy namenatra anareo no nifampisarisary zoro a ny fampisarisary zorona ninona koa zay ianao koa ve moa anaiky mifadisoana vitanao e jerena tomba olona miaja ihany ianao hay fa tritran'olona tsy mahay manaja teny vehivavy sala am'ireny mampisary adala misary adala ahoana rery bakoly a ha sa anao ve ny milaza fa tsy miaraka nareo sy dorote tsy miaraka amin'ny dorote zany mihitsy anankely aza izy ve nylaza taminao fa hoe miaraka zay ha na tsy laza azy izy e tsy takona fenany ataonareo toy izy ihany ary toetranao io a everinao fa anaiky morany ataonao io amatsy a odio madamo bakoly mandroso ianao androso tokoa moa izany mipetrapetraha re ye misaotra ono a aloha e ahony zay ao angay andre tena tara kely ianao voaingana teo izy ny miala teto ay tsy izy akory ny tadiaviko fa ianao ka za eno a fa ahoana mba misy resaka tiako atao aminao mantsy ry manoa resaka inona raha hony zany tsy be safara fa tonga de tsoroko ny resaka e entoary ny teninao fa mianao e miala tsiny aloha raha mana fotoana anao ny resaka ataoko a tiako fantatrao mantsy fa efa ely zay sy andy reny ny fankahalala tamin'ny fotoana mbola nahavelona ny tompoko vaviterezy reninao zany a azo lazaina fa fiarahana tsotra ny tena nisy teo aminay tamin'ny voalohany tsy nisy nanapo kosa ny fahalasan'ny tompoko vavitampoka sahala amin'ireny ka rehefa maty izy de miveriko fa izany asolo ny andre azy efa niresaka taminao ny momba an'izany anga hidada iantoka zany hoe ny fihetsiny sy ny fiteniny nahafantarako izany gaga nefa tataoriana fa ohatra ny ovy izy tsy nasiany resaka akory ny fiarahanay ohatra manahirana ihany aloha raha tsy mbola nivaky taminao ny fanirina izy kefa nivakiako taminy ange ny resaky de ahoana ozy izy tsy miteny izy fantatro tsara nefa ny tao anatin'ny sainy zany ny antony tsy anapahanevitra natanteraka ny raharanay no tsy fantatro misy antony ao matoa izy tsy manao an'izany ka ono ary manoa sao de mety fantatra hoe inona ohatra sa ve marina ny teninanao hoe tsy mbola maina ny ranomasiny manoa za ve za zany no misakana azy tsy anambady ye tsy miditra amin'izany ny tena marina iza zany namprisika azy aka namana zany ve mitsoroko taminy fa ny maty tsy veriny antsony ary tena tsy mety raha mandeha ireny foana izy mandavataona tsy za mihitsy no hisakana ny fikasany raha te hanambady izy mazava ny resaka reny vehivavy mifampitaritarika amin'ny andre tseroa reny zany manadala ny lohany anga koa misy an'izany eny ambadika any fa nga tsy fantatrao ve tena tsy fantatro ka tsy manaiky an'izany zao noho izy ry madampakoly raha rahamponareo samyrery io ka tsy azony olo-kafa hitsabahana ka zay fanarahanareo any hitamiko tsara iny androany nanambahiny angasy zany androany ye nisy vahiny teo ka ay sady olona fantatro mihitsy ny tonga teo zany ve olona fantatro eno iza rse i madame bakoly madame bakoly dry fa nahoana ny miorokoditra sahala amin'io ianao ry dada iandy eny
fantatro fa menatra anao satria tsy napozanao ny fahatongavany resaka tamiko taty hatrany iza ny hoe sa ve tsy tianao fantatro fa efa niaraka tamin'ny bakoly ianao tamin'ny fitaom-pahavelomany tompoko vavy mama zany angano lazainy tamseka inona moa no olona nde angamo ianao anjely olombelona nofisarahange ianao ry dada iandy mama koa azy iny efa lasa tsy azo nse le izy fa inona ny tsy azoko e ny momba anay e tamin'ny fomadiony ny faneraserako tamin'ny bakoly tsy nanana eritreri-dratsy tamin'ny mihitsy aho rehefa maty ny efiteresy dia ohatra ny hevitra izy fa izy masoloko azy izy ve eritreritra an'izany raha tsy nisy antony tao e antony inona nefa ho seka za ve malala izay mifanarahanareo tandry dada iandy a mety nanao resaka na fihetsika amin'ny fanakaiky amin'ny teniny ianao dia nanateny izy diso hevitra izy raha izany nahoana kosa ary ny tsy ampahafantarina azy ny tena hevitra aho e manahirana amin'ny resaka amin'ny vehivavy iny e aiza re zany e fa manahirana ahoana ary tsy mba miandro tantana fa mandetsy voizina ohatra ny lakanjejo taizany mbola nisy vehivavy nangatabady zany e zany hoe tia azy any ianao raha izany asa tsy fantatry se ihany nefa fa manahirana ny vehivavy manana toe-tsaina sahala amin'ny toe-tsainy bakoly reny fa hony tokoa ary dada iandy a so tokoa ary misy vehivavy hafa miaraka aminao any ka zany mampisalasalanao aminy so tokoa hony raha ny filazany se azy zany dia tsy ferana mihitsy bakoly ny laza atsanga tsy amanorona taty amin'ny setaty ny laza izy zao fa misy vehivavy miaraka amiko sady zany zany hoe hitanse amin'izany ary manahirana ho ahy iny vehivavy iny ka fitiavany anao daholo inge zany ataon'izany tsy lasa ka tena tsy lasa fa hono ho ary dada iandy a ahoana ianao zany tsy manana eritreritra niaka namana mihitsy ka ahoana indray e mama inge ho a tsy lasa natsaka-rano ka andrasana iveriny e averiko aminao ihany zany fantatro zany tsy mety ny fiainana mandeha ila tahaka an'izao ataonao zao ka raha manam-pitiavana madamy bakoly ihany ianao inona moa mampisalasalanao amin'izay ny tena marina ry se dia tsy mbola mieritreritra n'izany fanambadiany izany mihitsy ah fa inona nefa ny antony tsy mbola mahita vehivavy mitovy amin'ny tompoko vavy aho finina indray e tsy mila voatsy ary ve ianao amin'izany zany ny tena marina ry se ah ka tsy hanambady zany ianao raha tsy tompoko vaviko mba elaka izy zany ry bakoly fa taiza foana kinareo teny any efa hoaiza moa e inona ny vaovao ny vaovao ve ie te resaka amindria resaka inona moa ny aky tsy fantatry indrivy any resaka tiako atao amindria aizany mafantarako an'izany aky zany ngapa aminany amindrika aza mody adaly indriry dorotea sa indriny milaza fa tsy mafantatry ny atondriako indri tena tsy fantatro mihitsy aloha kia na zao fa tonga avandria aty amiko zao indray aza mahagaga aoka fantatry indri tsara ary fa noho i André ny atongavako aty amindri zao André ay ve i André zao ny teniko amindri ry dorotea atsaharo ny fanadalandry azy ataovy ao anatin'ny saindry tsara fa tsy atakaly ako ry ndri karaha izany no izy inona ny mampitonantonana andry aty an-tranoko ny fantatro dia zao ihany ifankahitsika raha mbola medaladala amindri ay kosa dia ataoko ahoana kosa aloha ny anifika azy raha misarano tranoko izy ataony André iny ndri ndriny milaza zany fa tsy izy akory a za koa olombelona nofo sy raka mety azo ny fankapanahy ihany koa le lasa ala amin'ireny very bakotra zany ny teny ndri mbola ampiko aza hoe tsy ho adiniko naroviana ny fotoana mamy tena mamy niarahanay oviny zany taizy dray aza misaritaka sahala amin'io ndry fa voany santonany zany lazaiko amindry zany tsy matahotra an'Andriamanitra indri ry dorotea fa inona ny olany tsy mbola vadindringe André ka nahoana izy nitadiavindry ho fezina amin'izay tiany atao malalaka amin'ny safidiny izy raha matoa ho hitandry tsara zany asotorany eo ary ka anahirana aty an-tranoko aty ndry a tiany rano mangatsika aloha sotroy ampagnatsitsika ny fondry tsy mila ny zay rano avy any amindria e savy za mpamosavy amindry tsy mitovy aminao nge ary madamy bakoly ianao no adalana napaka ny fihavanantsika noho ny fahasarotam-piaronao fa iza natonga an'izany tsy ndry any
tsy mila izay andreandry koa e ataovy eo anatin'ny saindry tsara zany mody ambava tsy mila fa ny apotaralila ie angamba mety mba ty azy ihany a raha tsy mitapitapy sala amin'ireny ny andry ka nahoana izy nahodindry ny fahatsorako tamindry nefa nampahafantarako azy andry zany a tsy nanodina anazy akia fa izy no mivily lalana tsy mahagaga koa aloha zany raha sahala amin'izao ny toetrandry e lazaiko andry tsara fa raha fantatry andre zao ataondry izao dia afo izy mandrakizay izy ka iza moa ny afantarany an'izao e raha tsy indry be filazany amin'ny any indray tsy maintsy be filazany aminy kosa raha toy indry ka mieritreritra ny anatitra kabarety antranoko tahaka izao foana tsy maintsy mitady hevitra mba ampipetraka andry tsara hay dia ho hitandry zany izy moa zany no izy ry dada iandy ay ve izy ry seny misa faly mahafantatra amin'ny misa za kosa no manoa faly mahafantatra amin'ny manoa efa areko matetika tamin'ny andreny anaranao saingy zao sika vao fakahita fa hiaraka aminay anatitra voninkazo nga moa zany ianao zany mihitsy za zao efa nitondra andreto raha tiana mantsono mivady tsy maintsy njovana andrafoza mandeha fa mifanakaiky amin'ny fasana misy any tompoko vavy angany ny fasandrafoza misa fomba fitendry zany ry andrea iza nefa izay vadikeo e tsy ny fasandray aman-dreninao koa nge no anaterana voninkazo fa ny fasan'ny tompoko vavivadinao taloha e ay ve zany le izy fandraisako anjara amin'ny adidy atao an'io ny tiako atongavana ry izy mianaka sao dia tsy mazava aminareo tsy fantatra tsoa mantsy izay marina sy diso amin'ny andreko ny vazivazy ny aza mipetsaka fa lalam-baovao tsy mahazatra ange zany hitondra ny seanay zandry manoa e fa lalam-baovao ahoany anka tsy tia mihitsy ny nandehanako isaka nanatitra voninkazo ako irenanao isaky ny nandeha taty ireny ve ie raha miala eto zao a dia mbola mandeha le fikarana be dia midina fidinana izay dia mbola mandalo an'le alakinininy dia mandrosondroso dia zay vao tonga sa moa tsy zany le izy ry misa kely zany mihitsy za azy efa kivy tamin'isika nandeha taty inoko efa saiky ny verin-dalana saingy noho ny fitiavako anao dia nandeha ihany ako ory dada iandy a isika zao ange ka efa akaiko tonga e tazany fa io tazana vety io ilay fasana ay za io e ireo misy olona maromaro akaikin'ireo hitanao dia ahoany zany ry misa dia ahoany zany ry misa ahoany za nge ka toy ny fahatetin'alina tamin'ireny tsy nanapidiny fa izay nitondra anao ao fotsiny narahako lalina zany fasan'olo-kafa zany fa tsy fasan'ny tompoko vavy Terezy le nitsidiako hatramin'izay dia le nitiovitsika sy misy ankoa ny tokotaniny maty ary lanitra diso lalana ianao sady diso adresy zany za ange reny efa nanontany tadidinao tsara ve ho an'le toerana eno ianao natoky hatamin'izay tena neveriko fa le lalana sy toerana nandevenana ny tompoko vavy mihitsy no nandehanako hatramin'izay vo mafy tanteraka raha izany fa zafady kely ange aloha ianao e misy resaka hafa tiako atao aminao ty momba ninona moa zany se hitanao ny fianakaviany reo tonga aloha reo a dia miaraka amin'ny akoho madamo bakoly bakoly eno a tsy mahafantatra an'izay mifanarahanareo tany a fa ny mampanahady ty ianao mitondra ny misy ty indray fantatrao tsara ihany nefa nitoetra ny bakoly voalohany indrindra aloha dia tsy nifanaraka tamin'ny bakoly mihitsy a na kely aza tsy nitaona azy hiaraka amintsika anatitra voninkazo aty amin'ny fasan'ny tompoko vavy koa ary misy nandeha tsy voizina koa io e tsy hisy raha eto raha izany izay fanarahany eo ny sitrapony nandehanany zareo taty fa tsy nifanaraka tamin'ny zareo mihitsy a mazava angam'izay mety kosa zaoka tsara mihitsy ny hevitra ry andre nitondra nyty mpiasa kely vaovao ty a mavesabesatra mihitsy ihany mantsy netantsika ao efa nentina ty kosa sakafo ka mandehana re tsy karakarao a mitondra sakafo eno a raha miraikiraiky matonona tiako zany natapaka-hevitra anay rehetra hoe entina ny sakafo dia mba miara-minany sady zany moro mano zay mihitsy ka mandehana ry kalakely ty a karakarao fa mandeha ny ora
mifanapindry amin'ny olona. Azafady madama, iza moa ianao ka hibaikobaiko sy ilaza fa mpiasa kely ry fa tsy indri akory le niaraka tamin'ny andreny todra-ngady sy bika indray mandeha ry. Andaso kely ange aloha ry bakoly andaso aloha. Tamin'ny fotoana iny no efa saika andresaka tamindry hoe miomana fa hanao rodobe ny fianakaviana anatitra voninkazo. Bakoly ry to ilozandry vandravandra fotsiny mandeha any. Mangina ianao ry bakoly tsy ilaiko anao miteniteny azy. Zay piasa very André narovanao ka nampenanao mivavako a. Ono ary André, izy moa no iza dia mamingavinga samy teny ery. Za re tsy tia mibakoly vadiny André. Ay ve, dia ahoana zany ry André tsy marina zany. Hay kosa tsy marina. Tsy marina zany. Hay sa anao no milaza fa tsy marina ny teniko. Mazava, misy antony matoa ianao samy milaza an'izany. Kala tsy misy ilana azy io nanaovanao tsinotsinona hatram'izay. Refeso kely mivavatory madama, tsy misy ilana azy tany an-tranonao ngasa. Hita fa efa tsy misy ilana azy. Samy hevitra ndrio iny ndria mizato fitafindry gavogavo. Zany natao hiaraka amin'ny André fa tsy ndry izao mihitsy. Tsy mifanentana nareo. Tsy mendrika na ny mpiasany akory azy ndry. Mazava amindry zany. Ampy zay ry bakoly akombony mivavanao. Hay ve mahay mitrerona sala amin'izany André rehefa mahay amin'izay mamay azy. Lazaiko anao nefa fa tsy anaiky mora an'izao ataonao zao tsy mpifaninana akory ange zay ry bakoly mba niaraka tamiko fotsiny izy tamin'le indray mandeha hitanao iny. Hay ve zany satria koa ianao mihevitra fa irakiraka sy piasa kelinao fotsiny milanao Aiza kosa noeveriko fa fitiavana ny rahantsika hatramin'izay nasainao karakaranao mantsy na nasa ny lamba malotonao nipasoko nanjaitra ny rovotra aika fa napotona fotsiny zao reny. Zany rehefa mitonatonany amin'ny fomba ahoana moa neverandry fa ho tiandry André ndry zay sahala amin'izao. Akombony no mivavanao raha tsy te ho velesiko amin'ity azo ty karnisa aza manao an'io. Tsy rarahako zany iny aloha nety kay ndray marina vavako velesy misy tamin'le azo be kay tiako ny anao ry madama. Vonjeo re olona fa metsika dalany ka lany ty vonjeo nahoana reny mandositra fa tsy nandrasana teo ihany vonjeo re olona. Manahoana ianao zao ry dada Yandy mafy ny manjoary sy sady maharary any menatr'olona afa-baraka ny fianakaviany tompoko vavy mihitsy tamin'ny nataony-kialany ireny. Ny solonifiko tapaka tsy misy azo ny raisiny mivelesiny misy tamin'iny azo iny. Tena nanao sanga ratsy kosa aloha kiala kely iny sangy vereno se tsy sangy mihitsy reny amiko fa ara-tsipana. Fomba fiteny re zany ry dada Yandy fa tena nenti-po le kiala kely ka ratsy teo zay maty neny teo nareo sy madamo bakoly. Fa ohono aiza moa zany bakoly efa lasa miresaka amin'ny fianakaviana ho izy ka izy nga moa nieritreritra ny andeha hoditsony fa ahoana hony atora ty hony izy ka tsy loza hoana kosa ry dada Yandy voan'ny sitobelona ato amin'ity efitrano feno korotany ity zany mandramaraina. Fa nahoana ary sa ve menatr'olona anao satria banga raha tokoa aloha ka efa tsy hitatra amin'le solonifiko tena vavadiny gary ianao amin'izao sy mbola mandatsa ihany le zalahy ty hitadiavy mpanamboatra angany ny solonifinao iny fa hosahirana amin'iny ianao ry dada Yandy ka hitady mihitsy azo any amin'ny alehako any. Alehanao aiza nga ianao andeha andeha fa tsy hijanony eto tsony. Fa ahoana ry dada Yandy tsy hijanony reny vehivavy reny fa anadala foana. Anga tsy misy azoazonao mihitsy moa amin'izy ireny ataoko iny tsy misy naray aza. Dia ahoana zany ho aiza zany ianao io zao hiverina any amin'le toerana nisy antadiavako ravinahitra fa zao no afatra amin'ny sery manoa aza miteniteny amin'ny bakoly mihitsy hoe ato raha manontany izy inona valiko azy io lazao fotsiny tsy hitanse hoe za mantsy ato no atory mikasa nainga vo maraina be mihitsy io zany very dada Yandy fa tandremo sahirana raha fantany fa mandeha tsy sahala miafina mihitsy ve ianao amin'izao raha izany ka miafina azy mihitsy ny mampisitrika ato ary oka zay aloha ny resaka so misy mahare eo
za raha teo fantatsy ihany ny fahavoazako amin'ny solonefiko tapaka ty. Fantatro tsara ka ianao araha mitapoapoaka be mihitsy rehefa miteniko. Ie Fa dia hiaraka atory aminao ato koa raha izaniko. Raha handeha maraina mantsy ianao mety tsy ho hitako ny angianao. ka inona moa ny olana raha izany? Tandreny fotsiny sovatombo ireo bidon fanangosy fanitso ireo e. Tsy miafina fa avy hatrany dia fantatra ny ray trano fa mahatory ato sika. Ka tafandrimandry ary se. Tafandrimandry ary dada Yandy a. Dia tsy ho fanjery sao misy mahatsikaritra fa ato sika e. Zay tokoa ny atao. Fa inona zany dada Yandy a? Mitsoka an'ilay labozia akanjo ny enjera tany amin'ny bidon fanongola izy. Menjera amin'ny efanitso daholo. Sahala mitafoforana tsinona ny rivotra mivoaka tambavanao ka. Zany moa za bangaridana. Nanaitra ny ray trano le feo teo. Tsy ho afaka amin'ny madamy bakoly ianao akory dada Yandy a. Zanony se matory ato fa za tsy ara-tory amin'ny bakoly a. Ny farana teo ilay tantara nitondra ny lohateny hoe Fahatsiarovana tsy mety maty. Nosoratany ary vololona. Novelon'ny Niony, Nicole, Daniela, Jackie S, Alain. Mpandray feo, Lova tolotra Andriamanana, Mpanatotosa, Miondra Manamsata.